mikasika izay diany délégation malagasy any Japon zay any dia nitsidika sekolim-panjakana tao Yokohama kosa Ramatoa Voangy Razolovarmapianina vadiny filoham-pirenena kilasy maromaro tao amin'ity sekoly ity no notsidian'ny vadiny filoha ka nitondran'ny tompony andraikitra fanazavana mikasika indrindra ny rafim-panabeazana ao Japon. Nijery ny zava-misy eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana eto Japon mba ahafahany mitondra fanatsarana ny sehatra ny fampianarana izay anisan'ny lara-pameana amin'ireo asa sosialy ataony. Ny sekolim-panjakana eto Yokohama, tanàna iray misitaka kely ny renivohitr'i Japon no nitsidian'ny vadiny filoham-pirenena malagasy Voangy Razolovarmapianina androany. Kilasy maromaro eo anivon'ny sekoly no nitsidian'ny vadiny filoham-pirenena. Nandritra izany no nitondra ny tale-tsekoly fanazavana fohy mikasika ny rafim-pampianarana eto Japon. Ho an'ity sekoly ity izao misa 900 mpianatra manomboka tamin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 2 ora tolakandro kosa no mifarana ny fampianarana arakaraka ny fandaharam-potoana ny kilasy tsirairay. Tsy mody atoandro ny mpianatra eto fa misakafo aty an-tsekoly avokoa. Miavaka nefa ny fandaminana eto anivon'ny sekoly satria ireo mpianatra ihany no mandoatra sy mizara ny sakafo ho an'ireo namany, izany hoe mbola kely dia efa zarina mandray andraikitra ny ankizy ary rehefa vita ny sakafo dia izy ireo ihany no manadio ny lovia. Ho fiarovana ny tontolo iainana kosa dia tsy ariana fa sasana madio ireo boaty nisy ilay ranom-boankazo ary ahodina ho lasa akora azo ampiasaina avy eo. Araka fomba fanao rehefa fitsidiana ofisialy tahaka izao dia nitondra fanomezana ho an'ireo ankizy ny vadiny filoham-pirenena. Asa tanana vita malagasy entina ampahafantarana ireo ankizy ny mampiavaka ny Madagasikara no natolony tamin'izany.